miarabantsika rehetra tonga soa atao mifandarana fikarin'ny tambazotra malina izay ivondronandreo mpanao gazety manao fanadihadiana lalina amin'ny tontolon'ny kolokolo izay arahana amin'ny transparency internationale eto Madagasikara. Anio isika dia resaka manokana momba ny kolokolo ara-pananana eo amin'ny sehatry ny fampianarana. Tranga iray izay matetika mpitrangena amin'ny fiarahamonina moa izy ity, saingy mbola voasarona tanteraka ao anatin'ny fahanginana ny zava-misy marina ianandreo izay faniaran'izany tranga izany. Tao anatin'izany indrindra ny nisy ny fanadihadiana nataon'ny mpanao gazety mpanatsikafina ao amin'ny tambazotra malina tany amin'ny faritra Atsimo andrefana tamin'ny taona 2024. Entina hanairana ny saintsika mpanara-baovao sy ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny mba hanara-maso akaiky ity tranga ity. Ho an'ny androany ary dia andray manokana ny antsamalala felana fitiavana isika, mpanao gazety mpanatsikafina ao amin'ny tambazotra malina no sady miasa eo anivon'ny transparency internationale initiative Madagasikara iresadresaka ny andindiny mahakasika izay. Miarabanao antsa. Miarabanao mirindra ary miarabantsika rehetra mpiaino sy mpanaraka izao fandaharana izao. Inona marina moa antso anao atao hoe kolokolo ara-pananahana? Raha ho faritana tsotsotra ny atao hoe kolokolo ara-pananahana dia fampiasana tsy aradrara ny fahefana ananana mba hikatsahana firaisana ara-nofo. Raha eo amin'ny lafin'ny fampianarana manokana izao dia matetika ireo mpampianatra no manararoatra ny fahefana ananany amin'ny mpianatra mba hanataterahan'ny filany ara-nofo. Isan'ny endrika iseho an'izany kolokolo ara-pananahana izany izao ny takaly fanomezana naoty ambony, fanafahana fanadinana mpianatra, tsy fandoavana saram-pianarana, raha toa ka manaiky iray ara-nofo amin'ilay mpampianatra ilay mpianatra. Tsy mifidy ambaratonga mpampianarana moa izy io, fa manomboka eny amin'ny ambaratonga fototra, ny kolejy ary indrindra ny lycée sy ny université dia efa ahitana izany tranga izany avokoa. Raha izany ary ny zava-misy any amin'ny fiarahamonina iainantsika eny, dia inona no antony tena mampiroborobo sy manomevana ny kolokolo ara-pananahana amin'ny fampianarana? Rehefa natao moa ny fanadihadiana tao Toliara dia hita ho isan'ireo singa manomevana ny kolokolo ara-pananahana ny fahantrany mpianatra sy ny ray aman-drenin'ny mpianatra. Ankoatr'izay dia eo ihany koa ny fahasarotan'ny fiainana eny anivon'ireny campus universitaire ireny, indrindra ho an'ireo mpianatra mipetraka lavitra ny fianakaviany. Ka zaran'ny mpianatra ary mba mahazo gote na vola kely avy amin'ny mpampianatra ho atao sakafo. Ny fanampiana omeny fanjakana moa etsy andaniny tsy ampy sady tsy zarizary ka vao may manampitrotraka ny fahavoazan'ireo mpianatra. Raha ho an'ny université ny Maninday izao dia azo raisina ho isan'ny antony kolokolo ara-pananahana ny tsy fahampiany foto-drafitrasa. Tsy ampy ny toerana ianarana satria efitra iray no ifandimbiasan'ny sapam-piofanana maro, ny trano fonenany etsy andaniny tsy zarizary, hany ka lasa manaiky ho azy ny kolokolo ireo mpianatra. Nao anay ve ny mety ho vokatra tsy ateraky ny kolokolo ara-pananahana amin'ny fampianarana ho an'ireo izay hiaran'izany? Maro ny vokatra tsy ateraky ny kolokolo ara-pananahana amin'ny fampianarana. Isan'ny hotsongaiko manokana amin'izany izao ny fijanonana mianatra mialohan'ny fotoana izay matetika tsy araka ny sitrapon'ny mpianatra. Ohatra amin'izany, ankizy vavy anankiroa tao Toliara, niara-ny kolokolo ara-pananahana izy ireo ny taona 2024 ary tonga dia nanapa-kevitra ny tsy hanohy fianarana intsony na dia nanam-paniriana ny ho lasa mpitsabo sy ho mpisolo vava azy. Ny antony moa dia tsy nolazainy tamin'ny ray aman-dreny akory, ka na dia efa taona maro aty aoriana aza tsy mety miverina an-tsekoly intsony izy ireo noho ny fahakiviana sy ny tahotry ny iverenan'ny tranga tahaka izany indray eo amin'ny fiainany. Mampalahelo tokoa izany tranga izany satria no avon'ireo ankizy mihitsy izany no simba tanteraka noho io kolokolo ara-pananahana amin'ny fampianarana io. Araka izany rehetra izany ary dia nahoana ary no mbola manjaka ankehitriny io kolokolo ara-pananahana io? Mbola tena manjaka mihitsy ny kolokolo ara-pananahana ankehitriny ary amin'ny sehatra maro izy io fa tsy ny fampianarana irery ihany. Satria eo ny tsy fahasahian'ireo izay niaran'izany, mitoroka na miresaka pahibe maso ny tranga mahazo azy. Antony amin'izany voalohany indrindra ny fiarahamonina malagasy misy atsika izay mametraka ny resaka fananahana na ny seksualité ho enatra mamoha fady ao amin'ny tany amamonina, hany ka mahatonga an'ireo victime angina sy hiaina irerin'ny tsirariny miatra aminy. Raha fehezina izany dia azo atao hoe ny culture de dénonciation mihitsy no mbola tsy hita takatra eto amintsika. Fa na dia izany ary nefa, misy ihany ireo fitorohana sy fitarainana voarain'ireo tompon'andraikitra na dia tena vitsy ary izany, ary matetika dia tsy misy tohiny na vitavita ho azy eny fotsiny ny raharaha. Mbola manano sarotra ihany koa mantsy ny hitondra porofo mivaingana mahakasika ny kolokolo ara-pananahana eny anivon'ny fitsarana. Ny olona raha teo koa tsy mahatoko ny fitsarana intsony. Etsy andaniny dia ny lalàna eto amintsika mihitsy no mbola tsy mamaritra mazava ny atao hoe kolokolo ara-pananahana, hany ka na ny sazy miandry ireo izay nanao izany ary dia mbola tsy fantatra akory. Manoloana izany zava-misy rehetra izany ary
dia inona ny sosikevitra avy aminao Iantsy hoenti miady amin'ity kolikoly ara-pananahana any amin'ny fampianarana ity? Voalohany indrindra dia tokony hamafisina ny fanentanana sy fampahafantarana ny kolikoly ara-pananahana eny anivon'ny fiarahamonina. Dia manarak'izany mila asiana fanovana ihany koa ny lalàna 9/24 tamin'ny voalohany volana Jolay 2024 mikasika ny kolikoly. Mila ampijirina mazava tsara ao anatin'izay ny famaritana ny kolikoly ara-pananahana sy ny sazy tokony mifanaraka amin'izany. Farany dia ny Transparency International Initiative Madagasikara ihany koa dia efa namolavola fitaovana iray izay antsoina hoe Pacte d'intégrité corporelle dans l'éducation et l'enseignement supérieur na koa foezina amin'ny teny hoe PISES. Izy io moa dia fifanarahana ara-moraly eo amin'ny tompon'andraikitra ny sekoly, ny mpampianatra, ny ray aman-dren'ny mpianatra ary ny mpianatra hoentina miady sy misoroka an'io kolikoly ara-pananahana io. Marina moa fa mbola isan'ny ahitaka sy ady sisika ataon'ny Transparency International Initiative Madagasikara ny fametrahana azy ity ho isan'ireo fepetra miatra avy hatrany ka mila ampidirina amin'ny alalan'ny arrêté ministériel. Mankasitraka anao Iantsy nanaiky ny vahiny niaraka taminay teto amin'ity fandaharana manokana ity androany. Ny tena kosa dia manao ny veloma mandram-piona amin'ny manaraka indray veloma daholo tompoko. Velome!